nanamafy ny fanoerany fitondrany filoha era-jonary mampiana ny filoha toaloha Marc Ravalomanana nandritra ny fidirany tamin'ny Antsontarby teo amin'ny kianjan'ny Macron androany mironana amin'ny fifampirarahana mivantana amin'ny firenendehibe any ivelany Ravalomanana ankehitriny amerenana azy eto Madagasikara. Raharaha BCM manambana ny hidina an-dalambe ireo mpanjifan'ny BCM 5 volana tsy aoriana ny fikatoanan'ny banky. Tsy mbola nivata teraka ny olana ity banky ity 300 isanjato mipetrapola tao amin'ny BCM tsy mbola tafaverina avokoa. Ny talata izao farafahatara no iroso amin'izany fidinana an-dalambe izany izy ireo. Avy eto Madagasikara ny 300 hatramin'ny 400 isanjato ny vatosoa amidy any ivelany. Ny sehatry ny fitrandrahana rena an-kibon'ny tany izay mandray anjara fa tsy 5 isanjato ny araka-rena VOB. Safira manga, rubis, chromite, graphite, mica sy ny maro hafa. Hatreto tsy mbola misy politika mazava ahafahana mampitombo ny vola-pidirindreny karazam-bato sarobidy samihafa ireny ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Kolkolana amin'ny lalam-pirenena ray alina ariary farafakely ny vola taky ny zandary sy ny polisy amin'ireo mpamily mitondra omby amin'ny lalam-pirenena voalohany iny. Niteraka disadisa-trano izany toy ny tetsy alakamisy ny feno arivo ny fanilika ny mpamily sy ny zandary omaly. Alan Henin, teratany Britannika, takalonaina fahadimy maty novonondry vondrona jihadista. Efa nisy ny fampitandremana nataon'ny vondrona jihadista mahakasika ny fanapahan-kevitry ny Prime Ministre David Cameron mahakasika ny fiarahana amin'ny États-Unis amin'ny ady amin'ny famongorana ny vondrony État Islamika. Ka izao ny afara tamin'ny famonoana ity teratany Britanika ity. Manameloko ity fihetsika ity ny Prime Ministre Britanika. Ny andindiny izay avy hatrany. Tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao misy tia kokoa miaraka amin'ny chaîne. Ny 5 septambra hatramin'ny 14 oktobra tonga vaingana makasolo kely amin'ny station Shell. Raha mividy 5 alina na mihoatra dia mahazo kit scolaire ray sy tapakila fandraisana anjara amin'ny tombola izay mety ahazona tao am-pianarana maimaimpoana ho an'ny zanakao. Isan'andro mahazo tapakila andraisana anjara amin'ny tombola ahazona tao am-pianarana maimaimpoana ho an'ny zanakao. Isaky ny asabotsy mahery ny arivo ny kit scolaire hozaraina. Grand spectacle arrive sur Canal+. Ben voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement, pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Ankafaliana trano tompoky lasongo vavy ny tsy tiany indray ny tokantranonao amin'izao takarivo izao manasanao indray naraka ny fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Golo TV hatramin'ny farany. Tsy misy mahasamaneo hevitra ny sampandrahara rehetra voakasika ilay firehetana tetsy amin'ny lapanambotsiroitra omaly isan'izany ny mpamonjy vono izay nanipy ny baolina tetsy amin'ny zandarmaria-pirenena ny fiadanana. Rehefa nanontaniana kosa nefa ny zandarmaria-pirenena tsy nisy nanaiky-alaina sary sy feo saingy laza fa misokatra ny fanadihadiana na tsy nisy fitoriana na plainte napetraky ny fiadinan'ny Repoblika
azy mitovy amin'ilay niseho tetsy Anosy izay nipoahana bomba ny 5 janoary farany teo iny Tranginy, izany hoe fanohitohinana ny fiainam-pirenena ka na tsy nisy aza ny fitorinana ny plainte dia tsy maintsy manao fanadihadiana ny zandarmaria-pirenena etsy fiadanana. Nanamafy kosa ny fiadidina ny Repoblika izay tsy misy eto Andrenivohitra amin'izao fotoana izao fa tsy misy ambadika politika iny rara iny fa loza tahaka ny loza mety hitranga rehetra ihany. Mampimetra-pamintaina ihany koa anefa ny hoe raha tsy nisy nivezivezy tao avy aiza arina na tonga iny afy teny amin'ny lampanambotsiroatra iny. Fa izany amin'izay pejin'ny politika izay hatrantsika efa hivadika lafim-baovao kosa indray mirona any amin'ny fifampirarahana mivantana amin'ny firenendehibe any ivelany raha valomanana marika ankehitriny amerenana azy eto Madagasikara. Tsy nivoaka ny resaka ny fanaovan'ny filora valomanana sy ny solombavambahoaka Girivo Randrianarsoa tany Afrika Atsimo nandritry ny fidirany tamin'ny Antso Atarby tetsy amin'ny Magro. Nanteriny ity filoha teo aloha ity kosa fa mpanohitra izy ary ny fanjakana ankehitriny no sakana amin'ny fiverenana eto an-tanindrazan'ny fanatetiny. Nanamafy ny fanoherany ny fitondran'ny filoha Herra Janoary-Mpianina ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny fidirany tamin'ny Antso Atarby teto amin'ny kianjan'ny Magro androany. Tsy anatena intsony ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny filoha Ravalomanana amin'ny famerenana azy an-tanindrazana. Amin'ny herinandro ampianao azoko atao iona koa amin'ny fitondraty. Raha miresaka amin'ny fiodikana Madagasikara no resahana ary anazava amin'izy ireo fa isaky ny ora tamin'izay dia olona mianaka tamiko dia fantaniana voalohany tena rovina no avelana ody any Madagasikara, rovina no afinareo otokany Madagasikara. Zay ihany. Fa raha ny na tenaina tsy amena ody ihany ihany. Tsy maintsy zareo ty manao azy. Raha ohatsika mbola miaraka amin'ny zavatra tsy mandeha dia lasatsika koa mety kombakomba amin'izy. Tsy nivoaka ihany koa ny resaka sy ny toromarika nomen'ny solombavambahoaka Girivo Randrianarsoa tonga tany Afrika Atsimo. Nilaza ny filoha Ravalomanana fa diso fanantenana ny tenany indrindra ireo vahiny taorian'ny nijoroany ity fitondran'ny Herra Janoary-Mpianina ity. Mikatso tanteraka ny raharaham-pirenena i Marc Ravalomanana. Ny 570 ireo maso ivohy ireo dia milaza ny marina momba ny zava-misy eto Madagasikara any amin'ireo firenena misy azy avy. Araka izany, miahotra amin'ny fampiasam-bola eto amintsika ny vahiny raha ny fanazavany Ravalomanana marika ihany tamin'ny Antso Atarby. Ireo maso ivohy ireo dia misy fotoana dia ionana ny fampiresahana ary averika etonay fa saminazy izy zay hoe mbola manahy zay fa tsy tapavoaka amin'izao Madagasikara fa tokony tady fomba zay fomba atatamperahana azy aingana. Tena nanontany zareo norvégienne satria izy mpanovola betsaka banque mondiale. Ka raha tsy milamina tsara ny any tsy afaka amin'izay dia hozy isika. Fa nolo mba tsy ampena tsara ny any. Nanontany ny Amerikanina FTO fa filazany azy. Dia be teny voalaza fa tsy misy fa natamperahana zay voateny. Afampana noho izany ny toetra ara-politika raha toa ka hiditra amin'ny fivoriana tsy ara-potoana neny amin'ny antenimieram-pirenena. Loharanom-baovao avy any Afrika Atsimo no nahafantarana fa ny solombavambahoaka Girivo Randrianarsoa no hijoro ho filohan'ny mpanohitra eny amin'ny antenimieram-pirenena ary ankehitriny antoko politika sy vondrona antoko politika maromaro no manambana hiditra amin'izany fanoherana izany. Izan'izany ny mapara. Ankoatra izay, eo ihany koa ireo solombavambahoaka tsy miankina izay niaraka amin'ny HVM nefa tsy mety miteny amin'ny anaran'izany antoko izany intsony amin'izao fotoana izao. Raha oviana no ho tafody eto an-tanindrazana ihany ity filoha teo aloha ity. Iza sa inona no sakana? Ny fantatra loatra eto dia efa tsy vaovao intsony ny fandranisana ny hoe fiverenana ity filoha teo aloha ity eto Madagasikara. Fa eo amin'ny pejin'ny fitaterana kosa indray nivoaka omaly nandritry ny filan-kevitry ny minisitra ny fanoloana ny Italia Generalin'ny ATT voatendry soloan'ny Mamy Razakarovony eo amin'izany andraikitra izany ny kolonera Rakotondrazaka Andria Tsarafara Andria Mitovy nankatoavy ny filan-kevitry ny minisitra arak'izany ity fanapahan-kevitry ny minisitra ny fitaterana Ulrika Andriatina ity. Fa momba ny famatsin-drano eto Andrenivohitra kosa nanomboka androany nilaza ny teo anivon'ny Jirama fa nanosarotra ny fahazoana rano amin'ny faritra maromaro eto Andrenivohitra sy ny manodidina. Manomboka androany toy ny eny Ambohidrapeto, Iavoloha, Ambohimangakely, Eninalina sy Iray Hetsy metatra toratelo ny fahafa-mamokatra rano isan'andro kanefa efa tafakatra hatramin'ny 7 alina sy Iray Hetsy metatra toratelo ny tinady androany anton'izany ny hafanana sy ny mainandro raha ny fanazavany avy eo anivon'ny Jirama hatrany. Miangavy arak'izany i Jirama mba hisorohana ny fandandanina rano sy ny ialana amin'ny mety ho fandaniana azo ampandeferina raha ny fanazavana sy ny fampitam-baovao voaranety eto amin'ny Kolo TV.
dia izay koa nivadiantsika eo amin'ny pejiny toekareny manan-kareny Madagasikara raha ny fahamaroany ireo karazam-bato hita eto amintsika no asian-teny $700 ny vola ampidiriny fandranana vato tany ivelany isa-taona. Isan'ireo karazam-bato voakasika amin'izany ny kromita, ny grafita sy ny mika. Tsy misy afa-tsy ny 500 ny arikarena faobe anefa no avy amin'ny sehatry ny fitrandrana renan-kibony tany. Anton'izany ny firoborobony ny fandranana tsokosoko ny vatosoa fa indrindra ihany koa ny fandranana ireo vato tsy mbola voahodina hatreto. Tsy mbola misy politika mazava ahafahana mampitombo ny vola ampidiriny karazam-bato sarobidy samihafa eto Madagasikara. Sitraka Ravoniarsan. Makaiza ny vatosoa mivoaka eto, tsy misy tatitra ofisialy hoe tahaka ny ahoana ny amarony. Ho an'ny vatosoa sarobidy, amin'ny kilao vitsivitsy no nambara ofisialy eny amin'ny fahadiseranana. Avy eto Madagasikara anefa ny 30 ka hatramin'ny 400 ireo vatosoa amidy any ivelany. Aiza avokoa ny tamberibidy tokony ho an'ny fanjakana amin'izany. Ho an'ny safiramanga, ray faingo 5 kara avy eto Madagasikara ohatra, fantatra fa $700 hatramin'ny $800 ny vidiny 1 grama. Ho an'ny ruby indray, manodidina ny $300 ka hatramin'ny $400 ny 1 grama any amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ireo orinasa miorina ara-dalàna ihany no manondrana ireo vato efa voahodina amin'ny ankapobeany. Karena be mihitsy raha vato ka faritra rehetrarehetra dia misy, dia ny vato rehetrarehetra ty Madagasikara ty ny alefanay zany. Betsaka ny loha dia le izy any anay ny tena alefanay vato efa travaillena. Zany hoe mahalana zany zahay no mandefa bruta. Ny antony dia mba hanenjehanay le valeur ajoutée eto Madagasikara. Tsy ny vatosoa ihany anefa fa eo ihany koa ny vato industrialy tahaka izay karakarainy ty orinasa ity. Alefa ny ivelany ampahany betsaka amin'izany, saika andefasana ireo karazam-bato ireo ny kontinanta Européenne, Amerikanina sy Aziatika. Eo amin'ny 320 amin'ny taona isa-taona eo no ahondrany any ivelany. Ohatra hoe reny labradorite, quartz rose, bois fossile, zavatra ohatran'ireny dia ahondrana betsaka mihitsy. Reny moa tadiavin'ny olona betsaka any ivelany any. Ny tadiavany azy tsy resaka hoe haingo tanàna fotsiny fa resaka fitsaboana zany. Eo amin'izay lafiny fitsaboana izay, isan'ny ampiasana ny vato, ny lithothérapie, karazam-pitsaboana izay miroboroba ny ivelany amin'izao fotoana izao. Saika mandray ireo karazam-bato avy eto Madagasikara avokoa na ny kontinanta Européenne, Amerikanina sy Aziatika. Maro kokoa ireo manara-dalàna amin'ny fitrandrana sy fanondranana vato industrialy. Ho an'ny vatosoa kosa, baranany izany ary ahitana fahalemen'ny fanjakana ny fitrandrana azy eto amintsika. Profon'izany, raha tsy resaka afa-tsy ao ilakaka, hatramin'ny taona 750 izay ny atombohany, efa tafakatra hatrany amin'ny 7 alina ny fa eo amin'ny lafiny fizahantany kosa indray manomboka miroborobo ny fizahantany eto Analamanga. Eo ny fahamaroan'ny toerana azo tsidihana sy ny fotodrafitrasa fandraisam-bahiny manaraka ny fenitra takiana mbola mijanona olana nefa ny fahasimbandra fotodrafitrasa eny amin'ireo toerana ireo miompana. Amin'ny fanatsaran'izany indrindra ny ezaka ataon'ny Ortana nanomboka tamin'ity taona ity tamin'ny alalan'ny hetsika fampiratiana no nanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny fizahantany. Sitraka Ravoniarsan hatrany. Tamin'ny taona 2020, efa nanodidina ny 4 sy 3 hetsy ny mpizahatany tonga teto Madagasikara ary tsy misy afa-tsy ny apatelony izany ankehitriny. Saika ireo morontsiraka sy nosy toa ny Sainte-Marie sy nosy be no tena andehanan'izy ireo. Efa manomboka miakatra indray anefa ny isandreo hatramin'ny fiandohany ity taona ity. No ny ezaka samihafa tsy mijanona ho toerana fandalovana intsony eto Antananarivo raha eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Isan'ny mampiavaka azy ny fahamaroandreo vakoka mirakitra ny tantarandreo mpanjaka ny fandimby teto Imerina sy ny fahamaroandreo toerana azo tsidihana. Raha Analamanga manokana, mbola nisany hoe mitana ny larana voalohany aloha zany i Ambohimanga, dia ny Manjakamiadana koa izao misokatra miampy an'ny Lampampramistra, izany hoe la Haute-Ville zany ny resantsika. Io zany ny anisany mbola toerana hoe mahasarika mpizahatany. Fa manodidina ny Antananarivo ihany koa manomboka mivelatra zany izy amin'le fitsidihana n'ireo tanàna manodidina. Maherin'ny zato ireo toerana azo tsidihana manerana ny Analamanga araka ny antotanisa avy amin'ny Ortana. Olana nefa ny faratsiny ny fotodrafitrasa.
Niompana amin'ny fanatsarana izany indrindra ny ezaka ataon'ny ortana amin'izao. Misy fametrahana an'ireo fotodrafitrasa panneau d'interprétation amin'ny teny frantsay fampahafantarana ny mpizahatany ny zavatra mety hita ny toerana ao anatin'izay koa zany ny resaka balisage le site mba ahafahan'ireo mpizahatany mandeha any amin'ilay toerana tsy ilana guide zany zavatra tsotsotra zany ny fomba andehanany any. Ifarana ara-pitso ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny fizahatany ho an'ny eto Analamanga tamin'ny alalan'ny hetsika fampiratiana asa tanana sy vokatra mampiavaka n'Analamanga no nentina nanamariana izany. Faraky nefa narahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao manambana ny hidina an-dalambe ireo mpanjifa ny BICM 10 volana aty aorian'ny fikatona ity banky ity mbola tsy tafaverina amin'ny ampahany betsaka ny volan'izy ireo mandidina ny 50 miliara ariary ny fitambaran'ny petrapolan'ireo mpanjifa tsotra ny BICM 300 izany ny tsombola voalohatra eto fanadina hoentin'ny Michel Ranartson. Taorian'ny mpiasan'ny Armada, ny Driramary, ny Fram manambana hitokana indray ny mpanjifa ny BICM. Ny toy ny hetsika ireo mpanjifa tsotra nanana-petrabola tao amin'ny BICM androany rehefa nanome 7 ora ny fanjakana malagasy amin'ny famerenana ny volan'izy ireo tamin'ny talata teo. Raha ny fanazavana azo ny farany volana aogositra teo ny fotoana nomeny fanjakana malagasy amin'ny famerenana amin'ny ampahany manontolo ny volan'izy ireo. Manoloan'izany mampiaka-peo izy ireo. Vita 7 ora tsy mbola nisy valiny ihany dia izay ny mbola mahatonga anay eto ankehitriny izao hoe na dia efa tena reraka azy tsy maintsy mijoro satria volanay ny takinay ka izay tsy maintsy mbola hijoroana eto ary mbola hijoro na roviana para-pahazo an'io volanay io le izay mpanjifa atao amin'ny BICM zay tsy mbola nahazo ny volanay manontolo dia ampahalala amin'izao tontolo izao ampahalala vahoaka malagasy rehetrarehetra hoe tsy mbola azonay re tompoko ny volanay hatramin'izao volanay napetraka tao amin'ny banky okazava napetraka tao amin'ny banky volanay madio napetraka tao amin'ny banky. Miisa 320 ireo mpanjifa tsotra ny BICM na petit déposant. Raha toa ka iny 3 taona no tokony andoavana ny volan'izy ireo hatreto misy ireo izay efa nahazo ny ampahany voalohany, misy ihany koa ireo izay efa nahazo ny ampahany faharoa, nefa misy ihany koa ireo izay mbola tsy nahazo ny ampahany voalohany akory. Manoloan'izany manambana ny hidina an-dalambe izy ireo. Hidina an-dalambe moa araka ny lazaiko teo iny hoe te-hampafantatra ny vahoaka malagasy zay tsy hidina an-dalambe andeha anakorotana akory zay fa hidina zay hitondra banderole zay te-hampafantatra ny vahoaka malagasy zay hoe mbola tsy azo ny volanay re tompoka andao mba hifanampy aminay hitaky any amin'ny fanjakana hoe marary reo amin'ny BICM reo. Raha ny fanazavana azo eo am-piandrasana ny valin'ny fangatahana alalana hanao fihetsiketsehana ireo mpanjifa ny BICM ireo ary hidina an-dalambe farafatarany ny talata ho avy izao. Hatramin'izao tsy mbola mazava amin'ny be sy ny maro ny tena antony nakatona ny fanjakana an'ity banky ity. Tsy mbola fantatra hatreto hoe inona ny vokatry ny fanadihadiana ka nahatonga izany. Ny re kosa dia lasa nitsoaka ny ivelany ny vahiny sasany isan'ny mpiray ombin'antoka ao amin'ity banky ity. Fa ivadika lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray isika kolikoly amin'ny lalam-pirenena voalohany hatramin'ny 4 alina sy 1 hetsy ariary no vola tsy maintsy homanina omenan'ny zandary sy ny polisy amin'ny lalam-pirenena iny ho an'ireo kamion mpitondra omby ny potra izany omaly rehefa noazon'ny zandary ary navotsitra avy eo ny omby manodidina ny 70 teny alakamisy ny Fenoarivo. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny mpitandron'ny filaminana nisy tsy ampy ny taratasin'ireo omby ireo nambaran'ireo mpamily kosa fa tsy olana amin'ny resaky taratasin'omby fa zava-mitranga amin'ireo zandary tsy nentina indray 5,000 fa mitaky 2 alina ariary isaky ny kamion nahatonga io olana io fanadihadiana. Sady mahamenatra no mahatonga saina zandary sy polisy tsy manaiky kolikoly raha tsy 2 alina ariary. Avy any Tsiromandidy ireto omby ireto ary efa hatramin'ny 12 atoandro no nisy fiarabe voatazo zandary teto. Tafakatra enina anisan'izy ireo hatramin'ny 4 ora tolakandro. Misy tsy ampy ny taratasin'ireo omby raha ny fanazavan'ireo mpitandro filaminana ka isan'izany livre journal. Tsy toy izany kosa nefa ny zava-misy raha ny filazan'ireo mpamily. Fanaovana tsinitsinina le chauffeur mpitondra omby mihitsy zany le izy. Vera zany mandoa vola le patron omby dia osika le omby hoentina. Nefa izy nefa zao complet dolo zao zavatra nilainy teo. Izy eny teny hoe ara-dalàna reto izy fa ny livre journal fotsiny tsy eo. Eto fa mivolananay amin'io 3 alina sy 1 hetsy raha misy fahaditsona amin'le omby raha hoe misy nefa tsisy mihitsy fa le soratra taratasy io fandio zany le stylo iangalana 2 alina isaky ny omby 2,000 sy 2 alina isaky izay taratasy tsy mety. Raha vao tsy mahavoalohany ny vola iny dia aiza le volana tany aminareo dia
dia mamalo le chauffeur hoe angano nisy taratasy ny fanarahana an'izany raha onany ampidirina forery forcena fotsy zany anao kolokolo le chauffeur mpitondra omby. Hatramin'izay ny FIB na ny fiche individuel de bovidé, ny passeportn'omby sy ny taratasy nataon'ny zandary na polisy teo am-pampiakarana ny omby no taratasy entin'ny mpamily. Filambaniny ve izany sa inona no nahatonga ireto mpitandro filaminana hitazona ireto fiarabe ireto? Raha ny zava-misy hatreto aloha dia tsapa fa ny amafy ny fisavana sy ny fanamarinana ireo mombo famezivezy amin'ny lalam-pirenena. Tatoato, lasa resabe tonga hatraty amin'ny toeram-pamonoana omby vitsivitsy aty andrenivohitra ny resaka alatromby sy famotsiana omby. Ireo toe-javatra ireo izay antony dinan'ny ministeran'ny fiompiana teny fotony nanara-masony zava-misy. Nidinay fotony zahay ao amin'ny élevage nanara-maso ny zavatra miseho mombany ity fitaterana omby ity. Dia iny hitantsika reny moa zany nisy camion 10 angamba ny camion voatazona teo noho ny tsy fahampiany ny taratasy hoentindreo miakatra makaty mitondra an'ireny omby ireny. Dia nisy moa zany reny tompona andraikitra sa gendarmerie am-pirenena no nandray an-tanana an'izay zavatra zay. Navotsitra tamin'ny ora farany ireo tombo manodidina 900 ireto. Hatreto aloha mahery ny 100 iseo eo ireo omby mbola voatazon'ny gendarmerie pirenena amin'ny toerana maromaro noho izay tsy fahampiany taratasy sy raha famotsiana omby izay. Tsy mbola fantatra kosa anefa hatreto ireo tena adomikotrika amin'izao famotsiana omby izao. Dia izay ihany koa ny idirantsika eo amin'ny pejin'ny fampianarana mpampianatra misy 720 isaky ny fari-piadidy mpampianarana ny Sisco manerana ny nosy no nitsinjarany ministera ny fanabeazan'ny pirenena ilay poste budgétaire misy iray alina tolotry ny fitondram-panjakana no entina namana ny olana ny eo amin'ny tsy fahampiany ny mpampianatra eo amin'ireo sekolim-panjakana mpampianatra FRAM misy 9 alina mahery nefa no misy eto Madagasikara mpampianatra vita fiofanana mahery ny 9,000 ary mpampianatra avy eo amin'ny ENS misy 7,000 mahery kely eo. Tsy mahavaly ny filana nefa io tolotra avy amin'ny fanjakana io izay mbola mampanantena tolotra iray alina amin'ny taona ho afy. Fanadidiny Andra Arsan. Mpampianatra vita ofana avy amin'ny INFP 90 eny anivon'ny EPP, 10 eny amin'ny CEG ary mpampianatra nivoaka avy amin'ny ENS 4 ampianatra eny amin'ny lycée. 720 kosa ireo mpampianatra FRAM no raisina isaky ny Sisco manerana ny nosy. Io no nitsinjaran'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ilay tolotra na poste budgétaire misy iray alina avy amin'ny fitondrana ankehitriny. Tsy mitovy anefa ny filana eo amin'ny Sisco tsirairay, saingy izao fitsinjarana izao no hitan'ny ministera ho anomboana izany. Amin'ny herintaona no hitsinjarana araka ny tena filan'ny Sisco ilay tolotra iray alina indray nampanantenan'ny fanjakana. Mpampianatra latsaky ny 17 taona no ho raisina amin'ity andehany voalohany ity. Ny faharetan'ny fotoana nampianarana no andraisana ireo mpampianatra FRAM. Ho an'ireo nahazo fiofanana kosa toy ny mpampianatra nivoaka avy tamin'ny toeram-piofanana toy ny INFP sy ny ENS dia miankina amin'ny diplôma sy ny faharetany teo amin'ny asany ary ny taona no andraisana azy ireo. Tsy ampy io tolotra io, hoy ny filohan'ny syndicat tsy miankina avy amin'ny ENS na ny syndicat autonome des normaliens ho an'ny filan'ny Sisco tsirairay, saingy manentana kosa izy ireo fa raha mitana ny teny nomeny ny fitondrana amin'ny andraisan'ny mpampianatra iray alina isa-taona dia mety ho voavaly ihany ny filan'ny Sisco rehetra. Raha zay teo anivon'ny syndicat nanao fanamariana zahay hoe misy Sisco tsy mitovy. Misy Sisco ohatra hoe Sisco ny Manjakandriana zao 520 no zapy eo aminy. Dia misy ny Sisco sasany ane zapy 10 fotsiny ny ao anatiny. Dia kanefa rehefa nanazava ela zany andriamatoa ministra dia azona ihany hoe aleo mihitsy aloha izy mba ho hita hoe ireo le 720 isaky ny Sisco dia misy Sisco. Fa any anivon'ny Sisco aloha ireo tsy ampy ireo. Fantatry ny rehetrarehetra zany fa tsy ampy ireo. Raha ny filana ampin'ny Sisco manerana ny nosy dia ny fandraisana ireo mpampianatra rehetra vita fianarana sy FRAM miasa amin'izao fotoana izao. Ny tsy fandraisan'ny mpitondra ny fanesy andraikitra no nahatonga ny tsy fahampian'ireo mpampianatra manerana ny nosy. Tsy nosoloina ireo mpampianatra lasa ny sotro ronono sy ireo nodimandry. Afaka 10 taona izany vao voavaly tanteraka ny filana mpampianatra manerana ny nosy raha ity fandraisana mpampianatra iray alina isa-taona no raisin'ny mpitondra ankehitriny ity no totosa.
Vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray mpanolo-tsaina ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena no tsy hita popoka hatramin'ny omaly atoandro tany Fianaran-Tsoa voalaza fa voapanga ho nanodina vola hatramin'ny 3 miliara ariary volan'ny mpandraharaha iray izay depute ankehitriny io mpanolo-tsaina nivon'ny ministera io nandritry ny tetezamita efa nivoaka avy any am-ponjy ity voapanga ity no nifanehitra tampoka tamin'ilay depute omaly ary vaky nandositra rehefa notakiny ity faran'ny volany hoarahintsika amin'ny fotoana manaraka ihany moa ny toy izay raharaha izay fa hidirantsika avy hatrany eo amin'ny lafy ny fandriam-pahalema ny faritra mbola anjakan'ny Alatromby sy ny fanakanandalana ataon'ireo dahalo Matsiatra ambony efa saika ho isan-kerinandro ny trangan'izany fanakanandalana izany any amin'ny lalam-pirenena fahafito iny efa miezaka ihany ny Gendarmerie any an-toerana miady amin'izany asan-dahalo izany fanadihadiana. Eo anelanelan'ny Karobin sy Ambohimasoa no tena ahitana fanakanandalana matetika tranga inefatra na indimy isam-bolana izany hoe saika indray mandeha isan-kerinandro no eno amin'ny toerana iny efa misy ny fepetrany raisina momba izany. Hainareo tsara ny fanafiana nataon'ny misy tamin'ny lalam-pirenena iny dia nisy ny fepetra moa fandraisina ny arahana ny asa tao amin'izareo tao amin'ny ATT zay national dia efa miatra zany amin'izao fotoana izao ny fiarovana amin'ny alalan'ny escorte moa zany an'ireny taxi brosy ireny sy ny mpandeha rehetra amin'ny lalam-pirenena iny amin'ny andro alina ary misy vao manomboka izy io avy any Antananarivo any ho an'ny RN7 dia katrany Toliara. Saika voakena lava amin'ny tsy fahombiazana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny firaisana tsy kombakomba amin'ny fampitsiana omby ny Gendarmerie pirenena any an-toerana. Na izany aza, misy ny ezaka atao ny tompona andraikitra. Ankehitriny, efa 327 ireo omby tsy manana taratasy ara-dalàna no voatazony ny mpitandro filaminana ho Fianaratsoa. Mikasika ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny. Mikasika an'izay moa dia ny Halatromby no hita tatoato fa efa manomboka mena moa izy zao no niezaka izay natao dia tafiditra ao anatin'izay ny famantarana zany amin'ny lafiny voalohany ny toerana mety hanafenana an'ireny omby halatra ireny. Ny olona koa mba tsy kombakomba amin'ny dahalo amin'ny fandiovana an'ireny omby halatra ireny ary indrindra ny fitadiavana sy fanaraha-maso ny fivezivezen'ny fitaovam-piadiana izay ampiasainy ireny dahalo amin'ny resaka halatromby ireny. Ho fanamafisana ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Matsiatra ambony ihany natao ao Fianaratsoa mandritra ny 2 andro ny atrikasa momba ny fandriam-pahalemana. Atrikasa izay andraisan'ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany ao amin'ity faritra ity sy ireo mpitandro filaminana anjara. Ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena no solotenan'ny gouvernemanta amin'izany. Natao izao dinikasa izao mba ho fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra. Favorat sosialy, asa sosialy iarahana amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena mpanabe misy 520 avy amin'ny faritra 10 eto Madagasikara avy any Atsimo andrefana Atsimo Atsinanana Menabe vady fahafito finany ary Androy no nahazo fampiofanana avy amin'ny UNESCO sy ny PNUD miantsehatra eo amin'ny lafiny maro toy ny fampianarana, ny fandrahoana sakafo, eo amin'ny fandraisam-bahiny, ny fikirakarana solosaina sy ampiarina samihafa izy ireo ny fanampiana ny tanora mba ahafahan'izy ireo mamorona asa arak'izay mety amin'ny faritra Imasono no natao taorian'ny fiofanana izay vita omaly dia hanofana tanora anjatony any amin'ny faritra ny aviny avy ireo nahazo fiofanana ireo ka ireo tanora sahirana amin'ny fianarana no tena omena tombony amin'izany fanampanazavana. Dia ny PNUD araky ny voalazany teo dia ny zay sy zany samy manampy amin'izay filan'ny fanjakana, filan'le tany. Anisan'izay zany hoe ny fampiofanana sy ny fanampiana amin'ny hoe fananana asa indrindra fa ireo tanora izay any amin'ny tsy nianatra na hoe sahirana teo amin'ny fianarana. Dia ny UNESCO zany anjara asany koa ny manome ny fanofanana. Izay zany anjarany anatin'ny mandat-ny UNESCO. Eo amin'ny tontolon'ny asa, rédacteur web, correcteur, mampiditra dokam-barotra sy ireo maro samihafa mirongatra amin'izao fotoana izao ny tolotr'asa amin'ny aterineto ary misy amin'izy ireny no sandoka miseho amin'ny endrika 3 izany fisandohana izany amin'ny ankapobeny raha ny fanazavany teknisiana iray. Mirongatra ihany koa ireo peta-drindrina eto Antananarivo mahakasika azy ireny. Telo tsy ariary, io ny karama voalazan'ireny peta-drindrina ireny matetika na misy azy ireo voasarika, maro ireo tsy matokony fa matoran'ireny asa atao amin'ny aterineto ireny misy ihany koa ny fisolokiany fanadihadiana hoentin'ny Michel Ranardzon.
manolony tsy fisinasa eto amintsika efa volana maromaro izay mirongatra ny peta-drindrina tahaka itony eraky ny rindrina Antananarivo. Maro ihany koa ireo tolotrasa toy itony hita ao amin'ny internet toy ny rédacteur web, ny modérateur, ny correcteur, ny mpampiditra dokam-barotra sy ireo maro hafa. Voalaza fa mampidi-bola ihany koa ny fikirakirana ny internet ary misy mihitsy ireo tonga eny amin'ireo cybercafé manao izany asa izany raha ny fanazavana azo. Raha ny fahitana azy amin'ny ao anatina internet angamba dia atao hoe azo lasaina hoe mety ihany, tsara ihany ilay izy amin'ny lafiny iray. Fa amin'ny lafiny iray koa izy misy tsy fitesana satria tsaratsara kokoa zany raha ohatra hoe misy orinasa tokony hidirana ao anatina internet. Tsaratsara ny atao dia mandeha vatana satria internet mbola zavatra lavidavitra. Misy fa vitsivitsy. Zany hoe misy ilay olona zany tonga avany izy dia tonga dia mihitsy izy manao an'izy hoe miasa eo mihitsy izy. Manodidina ny 3 hetsy ariary ny karama farany ambany amin'izy ireny raha ny fanadihadiana natao. Misy mihitsy azy ireo tsy mila diplôma. Miseho amin'ny endrika telo ny asa hita amin'ny internet raha ny fanazavana azo. Ny fomba tena ahafantarana azy ngamba ny tonga dia teneniko. Fomba ahafantarana hoe tena arnaque ty zavatra ty manome adresse email anankiray ilay olona. Dia avy eo ianao zany rehefa miresaka aminy mandefa mail faharoa indray ianao dia ovainy indray ilay izy ity adresse mail ity indray no rattaché direct aminao satria nareo pays africain eo amin'ilay changement na adresse mail maromaro eo no ahafantaranao azy. Efa fanaon-jareo koa amin'izao satria misy an'ilay mody ataon-jareo hoe asa mitohitohy dia rehefa ohatra hoe ity zany misy réseau anankiray dia ny réseau anankiray iny misintona olona folo ohatra dia samy mandoa 30 000 ariary avy. Dia rehefa avy eo indray 30 000 ariary indray mila misintona folo indray ianao dia avy eo ianao sahy micréer compte PayPal dia hosotominy eo amin'izay zany dia mety volanao any amin'ny banque na ohatran'izay. Na eo aza nefa izany misy ireo izay voasarika ireny asa atao amin'ny internet ireny. Maro ihany koa anefa ireo tsy resy lahatra. Raha le asa amin'ny internet ohatra mahaliana anahy sady tsara mbola tsy nanao aloha raha izaho vao hanao mihitsy azy dia raha amiko manokana tsara le izy. Azo antoka ihany izy loha raha hoe raha matotra raha hoe misy taratasy mazava fa raha tsisy taratasy mazava tsy azo antoka. Koa izay tena fandihany fa za mieritreritra hoe ndraindray koa hoe misy fandeham-biribiana fotsiny hono izy ireny. Misy fandeham-biribiana fotsiny. Ilay ankizy le tanorantsika zany mahay amin'ilay hoe tsisy miasa sy loatra zany dia roboka amin'ilay izy nefa ndraindray zavatra tsy isy akoho ilay izy na tsy mifanaraka amin'izay zavatra tokony alefan'ilay amin'ny anina zany. Mahery ny 500 ny tahantsy fananana asa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Antony mampirony ireo tanora amin'ny asa amin'ny internet sy tsy mifandraika amin'ny fianarana noratoviny. Ilaina ihany anefa ny fahamelona. Faraky ny fanotanterana taminao hatrany raha ianao isaky ny alahady manomboka izao amin'ny 7 hariva ny fandarana alalino izay vokarin'ny sampana fampahalam-baovao eto amin'ny Cool TV ho amin'ny alahady ho avy izao ny tsenan'ny Enomby no nanaovana fanadihadiana manokana na lasan'ny vahiny ny tsenan'ny Enomby. Aiza ho aiza ny ho avy ny mpandraraha malagasy maro ihany koa no tsy fanaraha-penitra amin'ny tambazotra fikirakarana ireny Enomby ireny. Aza jonoina ary fandarana alalino raha ampitso amin'ny 7 hariva eto amin'ny fahitalavitry ny Cool TV arahanao Nandriana Rajansson. Fa amarantsika ny fampahalam-baovao tahaka ny mahazatra maresaka avy any ivelany Alan Henin ny teratany Britanika takalonena fahadimy maty novonoiny ireo vondrona jihadista. Efa misy ny fampitandremana nataon'ny vondrona jihadista mahakasika ny fanapahan-kevitry ny Prime Ministre David Cameron mahakasika ny fiarahana amin'ny États-Unis amin'ny ady amin'ny famongorana ny vondron'ny État Islamika ka izao ny afara tamin'ny famonoana ity teratany Britanika ity. Manamelika ity fihetsika ity ny Prime Ministre Britanika fanadihadiana teo amin'ny sarin'ny France 24. Mpamily fiarakaretsaka ity teratany Britanika 17 taona ity ary mpilatsaka ny sitrapo anampy ireo olona mifindra monina no nahatonga azy tany Syria. Toerana nanaovan'ireo vondrona jihadista takalonena azy ny volana Desambra 2024. Omaly nivoaka ny horonan-tsary nampiseho ny fomba namonoana ity teratany Britanika ity. Famonoana izay valo ny fanapahan-kevitra niraisin'ny Prime Ministre Britanika anaradian'ireo Amerikanina amin'ny famongorana ny vondrona jihadista ao Iraka sy Syria.
Efa nisy ny fampitandremana nataon'ny vondrona jihadista ny amin'ny fialan'ny Grande-Bretagne amin'ny heritafika mitambatra motika ny vondrony L tarihin'ny États-Unis ka izao ny afara tamin'ny famonoana ity teratany britanika ity omaly. Tsy ampiempitra ny ady efa natomboka izany hoy ny Prime Ministre britannique, tsy maintsy atao ny azalambo mandrapahita ireo takalonaina mbola any amin'ireo vondrona jihadista. Nous devons tout faire avec nos alliés. Tsy maintsy ataonay miaraka amin'ireo efa namana miaraka aminay ny andresy ity vondrona ity ao anatin'ny faritra misy azy ireo fa ihany koa amin'ny firenen-kafa raha ny nambaran'io maraina io. Ao anatin'ny horonan-tsary nivoaka omaly io nandritra ny famonoana ilay teratany britanika, takalonaina amerikana iray hafa ihany koa no nanaovan'ireo jihadista fampitandremana fa hovon'izy ireo manaraka. Mifarana ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy afaka fefakadiny no narahinao ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.